faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo any an-dranomasina no anomboantsika azy satria dia any amin'ny sabotsy misy ny alondrano avy any atsimo andrefana izay kasika an'iny morontsiraka atsimo andrefana nosy sy ny tapany atsimo nosy iny ary mety mahatratratra any amin'ny 4 metatra mihitsy ny onja ao anatin'izay mpiomana sady zany ireo mpampiasa an-dranomasina anaraka ireo toromarika omeny ahefana eny fotony. Raha ny antanety kosa indray mazivahana indray zany zao ny ora anatin'ny ray kotroka saika manerana nosy atao anatin'ny 3 andro ho avy. Ny maripanatsika misy fidinina be ny maripana manomboka ny asabotsy zay eo any tapany atsimo nosy ny ambiny kosa dia saika miakatra izy zany atao anatin'ny 3 andro ho avy. Ka ny toetrandro ny rapitsoary vao maraina dia mandraondraona ny ilany andrefana nosy iny mety arahina tandrivondraona zay ho an'ny faritry boena sy ny morontsiraka sofia torak'izay ihany koa mandraondraona hatrany ny andro ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy ny ambiny dia mivalika ny masoandro amin'ny ankapobeny. Raha ny piso tolakandro misy ny orana tandrivondraona mety arakotroka ho ana faritra maro ankoatra ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana sy ny faritry androy mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny faritry vadivavy fidinany atsimo atsinanana ny faritra naranjorofo sava ary ny faritry boeny sy ny tendrony avaratry ny nosy mety ahitana tandrivondraona ihany nefa zany ny alina ho ana faritra sasasasa ny ambiny moa zany dia misy ny tandrivondraona ray kotroka raha ny maripana ho vinavina amin'izay arapiso izay misy fiakarana kelikely zany ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany izay manana eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia tsy dia miova firy aloha zany amin'ny ankapobeny izay maripana izay mahatratratra any amin'ny 17 degré celsius kosa ny ambony indrindra hita any amin'ny tany faritra androy. Raha ny andron'ny sabotsy dia misy hatrany ny tandrivondraona ray kotroka ho ana faritra maro ankoatra ny faritry ny boeny sy ny faritry diana sava ary analanjorofo ireo izany koa ny tendrony atsimo nosy sy ny morontsiraka ny faritry menabe sy melaky. Ireo zany no faritra maimaina amin'izay androny sabotsy zay. Ny ambiny kosa dia miandry tandrivondraona mety ray kotroka ny tapakandro hariva no tena iandrasana amin'izay moa zany. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay androny sabotsy zay eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 8 ny ao an'ny afovoantany ny maripana ambony indrindra vinavina izay nahitana fiakarana zany zay raha mita amin'ny androny azoma torak'izay koa ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 23 degré celsius midina hatrany amin'ny 23 sy 20 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany atsimony nosy sy ny tapany atsimo atsinanany iny zany eo amin'ny 13 kosa ny ambony indrindra hitany amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ho an'ny andron'ny alahady maranantsika azy mitohy hatrany rotsakorana fa ny morontsiraka andrefan'ny nosy sy ny tendrony atsimo ary koa ny tapany atsimo atsinanana no maimaina ny andro amin'izay andron'ny alahady zay. Ny ambiny zany dia mbola miandry tandrivondraona ray kotroka hatrany ny faritra sisa. Raha ny maripana ho vinavina dia eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 any afovoantany ny morontsiraka atsinanana kosa 20 ka hatramin'ny 30 ny any amin'ny ilany andrefana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary ny tapany atsimo kosa indray tafidina hatrany amin'ny 15 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay alahady zay ho an'ny faritra nosy sy ny tapany atsimony faritra androy. Izay ny météo-tsika atao anatin'ny 3 andro avy manasana ohatrany anaraka velomako.